Falmerabanao indray androany amin'ny anaran'i Jesosy ampitombona aminao mandrakariva ny fihedanana. Ny briefing kely mba ho zaraiko aminao indray androany dia araka ny Salamo 120 ny 7:20 laza ny tenin'Andriamanitra hoe izay manafitra fanatim-pisaorana dia manome voninahitra. Izay manafitra fanatim-pisaorana dia manome voninahitra. Dia ao amin'ny Samuela voalohany toko 2 ny 7:30 dia milaza hoe fa izay manome voninahitra kosa dia omeko voninahitra. Inona no tiako hifampizarana aminao androany? Hitanao fiainantsika andavanandro zao protocole be zany fanomezana voninahitra zany. Imaginenao hoe misy premier ministre anankiray na président de la république anankiray mandalo amina toerana anankiray fa miezaka daholo staff rehetrarehetra ao amin'io toerana io anome voninahitra azy, mikropaka daholo manao zavatra rehetrarehetra, amboarina ny tapis, amboarina ny rideau, asiana rano, voninkazo eto, sahirana mafy anome voninahitra azy. Amin'ny fotoana izy mandalo misalut daholo ny olona, miondrika tena hoe chapeau satria anome voninahitra an'ilay olona lafa zao anefa. Ny olona omentsika voninahitra tsy anome voninahitra antsika mandrakizay. Amin'ny fotoana ianao manome voninahitra olona dia tsisy nininona ho azonao. Mety hoe mitsika aminao izy dia izay angamba mivaly. Fa androany ty hiteny aminao hoe Andriamanitra tsotra izany, fa Andriamanitra miteny aminao hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra. Zany hoe Andriamanitra rehefa omenao dia hanome anao izy. Inona moa ny atao hoe manome voninahitra? Manome voninahitra dia midika hoe manaja, manolotra ny tsara indrindra, manao izay mety indrindra afaka atao ho an'ilay olona. Ny voninahitr'Andriamanitra hitanao rehefa mandalo eo amin'ny fiainanao dia ampihetsika zavatra dia tsy possible hihetsika mihitsy eo amin'ny fiainanao. Ny voninahitr'Andriamanitra rehefa mandalo eo amin'ny fiainanao dia hiteraka fahasamihafana. Tsy ohatra ny anao taloha intsony ny anao vaovao rehefa mandalo eo aminao, rehefa mamangy anao voninahitr'Andriamanitra. Tadidinao ve fa ao amin'ny Baiboly rehefa ohatra hoe mitsangana Jesosy dia mifanena tamin'ny Maria izy, tamin'ny Maria reniny rehefa nakao am-pasa amin'ny Maria. Dia izao ny zavatra niseho raha mandinika amin'ny Baiboly ianao, niteny Maria hoe aizakay ilay olona teto. Efa Jesosy miresaka aminy fa tsy fantany hoe Jesosy io. Raha mandinika ianao eritrereto nge hoe reny anankiray tsy mahafantatra intsony ny zanany nefa ny zanany mijoro eo aloha. Satria teny aminao hoe tellement fenoy ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy dia na mamany ary tsy nahafantatra azy intsony satria ny voninahitr'Andriamanitra rehefa eo amin'ny fiainanao, rehefa eo amin'ny fiainanao, rehefa eo amin'ny fiainako, rehefa eo amin'ny fiainana olona anankiray dia hiteraka fahasamihafana. Tsy misy idirana intsony ianao taloha sy ianao vaovao rehefa midina eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny afaka hanangana ny fiainanao. Ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny afaka hitondra fahavelomana izay tsy afaka hoentin'ny zavatra hafa eo amin'ny fiainanao. Ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny afaka hitondra fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Be dia be mety afaka hiteny aminao hoe makanisa ty fa sitrana ianao, makanisa ty fa afaka anarina anao, fa te hiteny aminao hoe tenin'Andriamanitra dia milaza fa izao tontolo izao na hitanao fahoriana. Izao tontolo izao tsy mahay manome anao fa tsy fahoriana, fa voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny afaka manome anao fiainana, ny afaka manome anao fitsarana, ny afaka manome anao fanasitranana. Dia androany na manahoana fiainanao androany te hanentana anao hoe mangatà mandrakariva ny voninahitr'Andriamanitra menanao. Secret tsotra be tenin'Andriamanitra dia milaza manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Ny anankiray anisan'ny ahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra dia ilay teny vakintsika teo hoe izay manome fanatim-pisaorana dia manome voninahitra, manomeza voninahitra an'Andriamanitra. En contrepartie Andriamanitra manome voninahitra anao dia ho hitanao fa tsy hitovy amin'ny fiainanao tamin'ny maly intsony, ny fiainanao rapitso. Dia ho anazy irery ny voninahitra dia mino fa mba nisy zavatra kely afaka andraisina mandray androany. Sotra tokoa.